Miandry ny voka-pifidianana ho avoakany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny kandida solomavam-bahoaka nametraka fitoriana. Tsy manaiky ny faneriterena ny syndikan'ny mpitsara momba ny raharaha atany fotsy. Feno 420 taona no nanontana printy voalohany ny baiboly malagasy. Ambifaliana indray no hitsidianay ny tokantranonao tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS manantitra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka izany ary manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny pejin'ny politika no anokafantsika ny fiarahana amin'ny tsialina ity nanamafy ireo kandida izay nametraka fitoriana teny anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa miandry ny voka-pifidianana ofisialy izay avoaka n'ity androm-panjakana maefa ity izy ireo. Dia nambaran'izy ireo ihany koa fa betsaka ny lesoka nataon'ny seni tao anatin'ny fikirakirana ireny voka-pifidianana ireny. Tokony andinika tsara ny avy anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana vao manapa-kevitra ho hiatrany ireo kandida ireo. Germaine Menjanary sy Erzora Jona no mitatitra ny andindinin'izay. Taorin'ny famoahan'ny seni ny voka-pifidianana ofisialy dia mitodika any amin'ny HCC indray zao ny mason'ny kandida sy ny vahoaka malagasy ary ny mpanao politika eto amintsika. Na izany aza nefa dia mbola betsaka no naneho hevitra ny momba ny fomba fiasan'ny voamera maleo-tena amsana ny fifidianana tao anatin'ny fikirakirana ireny fifidianana solombavam-bahoaka ireny. Saika mahagaga ny maro ny naheno nandritra ny fanazavany ny seni fa misy tokoa ny alabato tamin'ireny fifidianana ireny. Lesoka izay efa hita tamin'ny fifidianana ho filoam-pirenena mantsy izany ka tsy tokony heverina intsony. Saingy fialana ilany amin'ny zavamisy no fieverana ny fanazavana izay nataony seni io. Amin'izao dia nanamafy ireo kandida sasany tamin'ny fifidianana iny fa ny hevitry ny HCC no sisa andrasana amin'izao fotoana izao. Zavatra hita tokoa moa ary alabato zany fa io moa zany dia satria tratra ambozomby izy io ka dia fany amin'ny fitsarana zany ny raharaka tsy dia anjaran'ny fitsarana zany procédure momba an'izay. Le any amin'ny rehetrarehetra izay mikirakira ny voka-pifidianana le manomboka any amin'ny fokotany hatrany amin'ny commune sy ny amseda dia mbola ilaina be dia be zany fanatsarana satria marina fa nisy ny formation nomena zareo ireo fa hitany hoe tena tsy ampy le izy satria mbola ambany be zany ny niveau d'instruction reo olona reo dia izay zany tokony mila fanatsarana tsara na ny vahoaka maro anisa koa zany tokony omena formation koa na amin'ny alalan'ny haino manjery zany tokony ampianarina fampianarina bebe kokoa satria mbola betsaka zany ny zavatra tsy fantatra ny olona. Alabato be vava zay no nilazany azy fa miandro ny HCC zay miteny amin'ny HCC hoe anjaranareo ny tokony équilibré satria ny seni efa niaiky anjaranareo ny tokony eritreritra ny mety ho avy ny titanindrazana malalatsika ity. Mbola vonjomaika ny an'ny seni miandry ny vokatra ofisialy ny HCC izay ho hiatrany ireo kandida. Tsara moa ny manamarika fa efa betsaka ireo fitoriana izay tonga eny anivon'ny HCC amin'izao fotoana izao raha ny loharanom-baovao izay voaray. Isan'ny nametraka izany ny herinandro lasa izay ny collectif des candidats ary taorian'io dia niompana tamin'ny famelabelan-kevitra tetsy Vaovao izy ireo ny resaka momba ireo osoka ireo. Izay no kasika ny vaovao ny fifidianana iny fa amin'izao fotoana izao ihany koa dia tsy manaiky ny teritery atao amin'ny fitsarana ny SMM na ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara. Raha ny fantatra mantsy dia misy ny tery ankolaka mahazo azy ireo manoloana ny raharaha olona telo izay hita fa tsy tany ampita-tafika an-tany fotsy ka nitazomana amponja ny miaramila sy ny namany tsy misy 7 Germaine Menjanary sy Erzora Jona hatrany. Nanamafy ny filohan'ny SMM Andriamatoa Clément Jona fa misy ny teritery amin'ny fitsarana ankehitriny manoloana ny raharahany ireo telo lahy izay hita faty tany ampita-tafika an-tany fotsy ny maraina ny zoma fa 1 ny volana May lasa teo. Raha ny fantatra mantsy dia miaramila misa 7 no nampidirina amponja no ity raharaha ity ka mikonokonona fitokonana no io ireo miaramila namany amin'izao fotoana izao. Mitady ho voaososy no io ny fahaleovantenan'ny fitsarana hoy ny filohan'ny SMM androany. Tany-tandalany Madagasikara ka tokony anaraka ny lalàna avokoa ny zavamisy eto amin'ny firenena raha ny nambarany. Ny fitsarana tokoa mantsy
no afaka mamoaka didim-pitsarana amin'ny sazy famaizana ny amin'ny fandikandalana rehetra izay miseho eto Madagasikara. Misy tady hanao pression fitsarana amin'izao fotoana izao ary misy andehana maramila tady komy raha ohatra ka tsy avototra reo. Ka nohon'izay zany tsy ekenay ny fanaovana faneriterenana ny fitsarana ohatran'izany amina zavatra procédure ara-dalàna izay natao. Ka raha ohatra zany izy mandeha regny tokony samby hiandry ary ny lalàna mikasika ny famonoana olona dia fa tsy azo atao amintsika eto intsony satria tsika efa nankatoa ny convention internationale mikasika ny peine de mort fa nifoanana teto. Ka tsy fanekenany intervention na teritery ohatran'izany dia zavatra mbola fiarovanay ny indépendance de la justice sy fahaleovantenan'ny mpitsara manao ny asany. No amafisy nandritra ity fotoana ity fa nisy ny fifanarahana nataony Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena momba ny resaka famonoana olona. Manoloana izany dia tokony aleo tera-tanteraka ny fitsarana ny amin'ny fanatanterana ny asany eto amintsika. Vaovao mikasika ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo renivohitra kosa indray efa tanàna Pravavy inisy Antananarivo hatramin'ny taona 2027 miroborobo hatrany ny fiara-miasa ary anamafisana izany moa ny amerenana indray ny anaran-dalana Rue de Nice. Rina Arbemananjara sy Mathieu Prince. Ny vohitra nandritra ny fionan'ny lefitra voalohany ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Olivier Randrenarso, ny sekretera general ny commune n'Antananarivo renivohitra Girive Randrenarso andaniny sy ny filohan'ny fikambanana Nice Madagasikara Robert Verdoya ankilany ny andiniana indray ny lalana Nice eto Antananarivo na ny Rue de Nice. Fantatra fa tsy maintsy ampandalovina eo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna izany fikasana zany. Eo koa ny fangatahana tsy maintsy atao amin'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra lalao Ravalomanana. Efa tanàna Pravavy i Nice sy Antananarivo hatramin'ny taona 2025. Raha voavantany mipetraka izany lalana Nice izany dia isy avy hatrany ny fionana eo amin'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra lalao Ravalomanana sy ny ben'ny tanàna Nice. Ankoatr'izay vonina andray piasa ny commune n'Antananarivo renivohitra hiatrika fiofanana ny tanàna Nice. Azo tombony ihany koa ny tanora malagasy amin'ny sokatsim-piofanana hafa. Izany eo amin'izay vaovaon'ny commune Antananarivo renivohitra izay hatrany isika vitantsoma tsara amin'izao fotoana izao ny fanadiovana sy ny fanamboarana ilay tata-drano lehibe na ny ovoid miainga eo amin'ny Andohananalakely hatreny amin'ny lycée Gigi Rabearvelo. Tsy tokony isintsony araka izany ny fioaran'ny rano eny amin'ny arabe rehefa tonga ny fotoanan'ny orana ao anatin'ny fotoam-pahavaratra izany. Ny commune Antananarivo renivohitra sy ny Samvary ny Apipamo no iandraikitra isana ny fitantanana sy ny fikojakojana ity fotodrafitrasa ity. Germaine Menjanary. Tontosa somatsara ny fanadiovana sy ny fanamboarana ny tata-drano lehibe tao ambany ny arabe nandrena ambony merina eo Analakely. Tsara ny manamarika fananomboka teny Andohananalakely ary ny farana teo amin'ny lycée Gigi Rabearvelo ny asa izay tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny PAA na ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Ny antony anaovana azy moa zany dia mifandray izy io ny rano ao anatin'io mifandray amin'ny lakan-dranon'andretany dia alefan'ny projet PIA mivoaka an'Antananarivo tahaka ny efa nikarakara nandritra ny rotaona zay dia isaorantsika ny mpampiasa vola sy ny fifanampy rehetra tao anatiny. Amin'izao fahavitany ity tetikasa ity zao dia azo antenaina fa ihena avokoa ny ahavon'ny rano eny amin'ny rehefaritra iva eto Andrenivohitra. Azo everina ihany koa fa tsy isintsony ny fiakaran'ny rano eny amin'ny arabe rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra satria ikorina tsara amin'izay ny rano. Araka ny nambarin'ny tompon'andraikitry ny PAA eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra Aravo Andrianarivelo dia omeny commune urbaine Antananarivo Apipa ary ny Samva ny fitantanana sy ny fikojakojana ity fotodrafitrasa ity. Io vohita dia azosika commune urbaine Antananarivo ny toyany zany hoe hoaverina ho atao ihany koa tahaka ny nanaovantsika an'io ny eo mitoyany an-tany mena manontolo ka hatreny Tsaramasay dia manatentsika fa toy ny navitan'ny lakan-dranonaty tany ray manontolo
dia tsy de misy rano mivoaka tsony eto ambony lalana fa ny ambany lalana amin'izay ny rano eto Analakely aloha izany. Entanina arak'izany ny mponina mba tsy anariny fako any anatin' ireny lakan-drano ireny intsony mba ho fikojakojana ny fotodrafitrasa izany. Tonga nitsidika ny mpamonjy voina komina Antananarivo renivohitra ny mpianatra iray avy eo nivony ny sekoly tsy miankina omaly zava-dehibe ny fitsidiana toy izao ny mpanabe mba azon'ny ankizy mifehy ny loza eny anivo ny fiarahamonina eny. Noro fitiavana teo amin'ny sariny Erzora Jonarfony. Nitsidika ny mpamonjy voina ny komina Antananarivo renivohitra etsy tsara lalàna ny mpianatra etsy Ampefilo. Nahaliana ireo mpianatra ao amin'ity sekoly tsy miankina ity ny asan'ny mpamonjy voina eto an-drenivohitra. Mitondra ny fahalalan'ny andraikitry ny mpamonjy voina ireo ankizy mpianatra. Mamonjy ireo tranomay, mamonjy an'le olona voana accident, manapaka hazo, le hazo marary, manampy ireo olona latsaka anaty rano, sady tsy mahay milomano, manampy ireo olona marary any an-dalana. Miditra ianao karaha hiditra dia tokony manana connaissance ianao fa tsy hoe tia ianao dia hoe tafiditra raha hoe avy hoe pompier zany dia hoe ao zao ianao dia hoe miaraka aminazy masarotra an'le asany raha hiditra ianao ka mba tsy dia manana expérience dia mety tratra amin'ny éliminatoire ianao. Ilaina ny ahafantaran'izy ireo ny andraikitry ny mpamonjy voina mba ahafahany miatrika ny tranga misy eny anivon'ny fiarahamonina misy azy, hoy ny tompony andraikitry ny sekoly. Hitanao hoe tena lehibe le ahafantaran'ny ankizy ireny inona ny tokony atao rehefa misy zava-tranga. Indray manko ny ankizy ohatra hoe matahotra na panika na mitomany rehefa misy zava-tranga ao an-trano dia mba rehefa avy nahazo fifanina tety manam-pahafantarana ny tokony atao izy dia mba mety hafa ny fomba fijeriny. Tsika koa tia amin'ny tany andalam-pandrosoana dia mety be dehibe zavatra mety hitranga dia mba tena tsara raha mba mahafantatra momba ny fiofanana momba ny famonjena voina ny ankizy. Fanontaniana narahim-baliny mahakasika ny andraikitry ny mpamonjy voina ireo fitaovana ampiasaina ary ny fitsidiana ny toerana iasan'izy ireo etsy tsara lalàna no nataony ankizy etsy Ampefilo. Ajantsika hatreo ary ny vaovao eo anivo ny komina Antananarivo renivohitra iny fa hivadika lafim-baovao hafa isika no tanterahana androany tetsy amin'ny motel Anosy ny atrikasa fifampidiniana momba ny fanatsarana ny fanaovam-bakisiny eto Madagasikara. Nivohitra tamin'izany moa ireo karazana olana sedraina ary nisy ihany koa ny sosi-baolana. Nanangona izay vaovao izay Lorette Berton sy Manora Andriamalala. Nandalovana valanaretina maromaro teto Madagasikara tao anatin'ny taona vitsivitsy izay. Ny poliomelita nanlefakozatra tamin'ny taona 4.12 sy 2012 ary ny taona 8.12 sy 20 volana septambra ka hatramin'ny aprily tamin'ny taona 7.12 sy 2020 ity no nisian'ny valanaretina kitrotro izay nahafatesana ankizy marobe. Araka ny tatitry ny OMS sy ny UNICEF dia 8.20 isanjato ny tahampavitana vaksiny fanefitry ny kitrotro teto Madagasikara teo anelanela ny taona 4.12 sy ny taona 7.12 sy 20. Ary manodidina ny 7.70 ka hatramin'ny 7.70 isanjato izany ho an'ny fanefitry ny lefakozatra tao anatin'ny 10 taona farany. Olana goavana sedraina amin'ny tontolon'ny fanaovam-bakisiny eto Madagasikara, ny alavirantany, ny tsy fampian'ny fitaovana sy ny piasan'ny fahasalamana ary ny tsy faharesen-dahatra ny vahoaka amin'ny fanaovam-bakisiny. Io no isan'ny nivohitra nandritra ny atrikasa fifampidiniana momba ny tontolon'ny fanaovam-bakisiny izay natao tetsy amin'ny motel Anosy niarahana tamin'ireo mpiara-miombona antoka jiaby amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny tompon'andraiki-pahasalamana isa-paritra manerana ny Nosy. Ity atrikasa ity zany dia fanomezana aina ny fanaovam-bakisiny indray tao Madagasikara. Marina fa efa nisy ny fanaovam-bakisiny hatramin'izay fa misy koa nefa ireo lesoka mila renina sy fanatsarana hatramin'ny fotony mihitsy ny fanaovam-bakisiny miainga amin'ny fanomezana traikefa ny fitediavana ireo fitaovana rehetra ilaina ny fijerena ireo faritra izay tena lavitra sarodalana sy tsy misy fandriampahalemana. Izany rehetra izany dia ho atao amin'izao atrikasa izao
ary indrindra ny fanomezana ndraikitra ny any amin'ny faritra satria eto daholo ny talepatry fahasalamana izay voatendry izy 2020 eto daholo ny mpiandraikitra ny vaksiny any amin'ny faritra ny mpiara-nombona antoko ireo dokotera miaramila satria misy ny faritra izay misy ny tsy fandriam-pahalemana nefa zoany zaza malagasy rehetra ny ovida vaksiny. Eo koa ny efa fikasana sady ny ampiasan'ny drone any amin'ny fanaterana vaksiny any amin'ireo faritra izay lavidalana. Zany hoe ny tanjona zany dia isy fanavozana be amin'ny fanaovam-vaksiny eto Madagasikara aoriana zao atrikasa izao. Nanomboka ny alarobia 20 Jona ny atrikasa fifampidiniana ho fanatsarana ny fanaovam-vaksiny eto Madagasikara ka tsy hifarana izany raha tsy amin'ny zoma faha 20 ny volana Jona ho avy izao. Antenaina ny isiny ny vokatra mahafapo amin'izany. Lafim-baovao mikasika ny tontolo iainana kosa indray vao maika miapotika tanteraka amin'izao fotoana izao ny alana karafantsika vokatry ny afitsika ireo mpifindramona any an-toerana. Ireo mpifindramona ireo moa izay avy any amin'ny faritra Atsimo nosy iny no izao manoro-ponenana ao an-karafantsika izao. Noro fitiavana sy tahiry ny ainana nanangona izay vaovao izay. Ao anatin'ny 5 taona ho avy ahina oringana tanteraka ny valan'ny zavaboary ao amin'ny alana karafantsika raha ny loharanom-baovao azo. Vokatry ny firongatry ny fahasimban'ny ala ao an-toerana manoloana ny fahatongavan'ireo mpifindra-monina avy any Atsimo no antony. Izy ireo izay nifindra toerana ao amin'ny alana karafantsika noho ny trangana haintany sy ny tsy fisian-drano ary ny kere. Ka ao amin'ny valan'ny zavaboary no heverin'izy ireo fa misy izay ilaina hiatrehana ny andavanandrom-piainana. Tsara ny manamarika atao anatin'ny 15 taona nahazo laka ny fifindra-monina indrindra tao amin'ny commune Andranofaska, distrika Ambatoboendy, faritra Boendy. Ny anahery hatrany izany tao anatin'ny 9 taona araka ny fanazavan'ny sefim-pokotany ambony maranitra commune Andranofaska. Manaprofo izany ny fivezivezen'ny fiarabe mpitatitra olona ao an-toerana mitondra olona avy any Atsimo efa mahery ny 20. Marina fa intelo isan-kerinandro no tonga ao i fiara lehibe mitatitra olona io ao an-karafantsika. Atao anatin'ny 10 taona ny fanesy ny antombo hatrany ireo mpifindra-monina avy any Atsimo mitoetra ao Ambatoboeny ireo raha nambarany tompona andraikitra misanany Madagascar National Parks voalaza fa ny 70 isanjaton'izy ireo dia avy any Atsimony nosy avokoa. Ny sasany amin'izy ireo izay misoratra anarana avy hatrany ao amin'ny fokotany raha toka manoro-ponenana amin'izao fotsiny ihany ny ambony. Etsy ankilany, taratasy tsotra antsoina hoe passeport no entin'izy ireo fa tsy taratasy fifindra-monina maharitra. Manoloana ny tranga, ny amafy hatrany ny tsindry mahazo ireo tompona andraikitry ny valan'ny zavaboary na karafantsika noho ny fitombonisan'ireo mpifindra-monina avy any Atsimo. Tsara ho marina mantsy fa efa misy tafiditra ao anatin'ny valan'ny zavaboary ireo mponina. Araka ny loharanom-baovao azo hatrany, efa miaringana tanteraka ny ala any an-toerana. Raha ny ao amin'ny commune Andranofaska manokana ohatra, ripaka ny ala amina fitsika ireo mpanao saribao. Rehefa ripaka indray ny ala, dia miroso amin'ny fambolena izy ireo. Rehefa lany ny tsirony tany, dia voatery tsy maintsy mifindra-monina indray izy ireo isaky ny 3 volana, hitadiavana ny fiainana tsaratsara kokoa. Araka ny efa rainao ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS dia misy ny fanadihadiana momba ny zava-misy manokana eny anivon'ny fiarahamonenika ho amin'ity androany ity dia ny varotra mena kosa no entin'ny Lorette Bertona sy Manora Andre malala aminao. Ny bengy na ny osy, biby fiompy mampalaza ny any Atsimon'ny Madagasikara iny. Tsy misy very ny momba n'io biby raika io raha ny fitantarany Aingotina, mpivarotra etsy Anosy. Ny menakany, ny volony sy ny hodiny, ny kitrony sy ny tandrony, hatramin'ny tainy aza dia ampiasaina fitsaboana sy fiarovana amin'ny zavatra ratsy araka ny fanazavana. Alaina avy any Ambovombe Androy ireo singa avy amin'ny bengy ireo ary vidina amin'ny kilao rehefa tonga eto Antananarivo. Mena kosa zany famolona gasy. Ohatra misy olona hoe mamosavy dia ositra varavarana. Ity tandrony ity indray zany raha ohatra hoe misy olona zany ataorina hoe misavy latraka anaty dia dorana. Dia rehefa ilay izy mainty dia kisana dia mivovoninina atao misakafo hoanina. Tsy mifidy fa na io na gasy na vazana dia mividy, io na karana dia mividy. Satria betsaka zany no mahalala an'io hoe fanafody famolona gasy na atao raha mpamosavy zany dia izay misy fanamolona an'io. Raha ohatra indray zany ny olona hoe manofonofo ratsy dia ity volony ity indray ny dorana.
dorana ao an-trano izy ty raha ohatra hoe manofonofo ratsy ilay olona dia dorany fa la mireky ny mipotra tao anaty fatapera re zany dia doraka iny dia mampatakany fanafikasin'ilay olona. Ho an'ny mena kosa manokana izao dia 300 ariary no mahazo vongany kely ary misy mividy hatrany amin'ny 5,000 ariary izany. Manjifa ireo avokoa na ny teratany malagasy na ny teratany vahiny araka ny resaky iangotiana hatrany. Tao anatin'ny 5 taona izay no nivarotany ity renim-pianakaviana ity anireo zavatra azo avy amin'ny bengy ireo. Nambarany fa mahavelona tsara ny ankohonana izany ary 5 izao ny zanany fa tsy mananolana loatra amin'ny famelomana azy ireo ny tenany satria dia mampidi-bola ny fivarotana ireo singa azo avy amin'ny bengy na ny osy ireo ho azy. Dia izay ihany koa ny vaovao azo natolotra tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ny sampana fampalalam-baovao ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.